Alleloia. Dia amin'ny firenena lehibe indray raha lasana bamalala tena faly mihaona amintsika eto indray androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rano amin'ny fandarana andramboka izao dia ny akiradio dia mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maharesy dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy zay tratrantsika eto indray androany dia matoky sy mino fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra ary mifalia anao raha tafody soamatsara avy nandeha nivoaka teny amin'izao tontolo izao ny herendoza arovan'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra izany ka dia miraba anao tsy maty fo amanaina ary na mety reradreraka ianao na kivikivy na mety tsy salama na tsy fantatra zavatra mahazo anao dia tenanao hoe tonga soa satria ho an'ny olona ohatr' izany mihitsy ity fandaharana ity natao hampaherezana natao hifampaherezana natao ampiakarana finoana natao hanazava ny lalana dia mahereza ary raha androany vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra ny nahatongavanao teto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany eo amin'ny adiny ray sasany mahery eo moa tsika niaraka eto dia matoka fa ao anatin'izay nokatra lalana ho anao Andriamanitra ampivà fatorana eo aminao anie amaha hidy vy sy hidy varahana ny tenin'Andriamanitra zay hozaraina aminao eto androany dia maharetatra amin'ny farany raha voalohany ianao no maketo dia aza mihafahafa ianao miditra miaraka aminay miaraka amin'ny ankizy anaty commentaire anaty fiarahana atao ohatry ny efa paketo foana ianao fa ianao dia raisinay an-tanandroa tsisy tombo sy ala mitovy avokoa zay rehetra tonga eto androany satria olona samy mangetaheta samy mitady an'Andriamanitra ka dia mahereza matanjara raha antsika efa paketo kosa indray dia arabaina raha lahy Jonathan zao hitako niditra voalohany indrindra teto ka tsy haiko raha zay ny any aminareo any tahiny tompo manokana any ianao raha lahy Jonathan dia mba an'Andriamanitra amin'izay rehetra atao zay rehetra alehanao dia elo lalana anao Andriamanitra. Alleloia. Dia tahiny tompo manokana any ianao ianao niditra voalohany teto androany dia tahiny tompo raha Marie-Jaune niditra faharoa tao ambadimbadika tao arty zanay Lina zany Erika Araka Razana Monika Itody Rahonoso dia ao ihany koa i Tsiry Amboaramiel Aimé Manambotso Kadaka Malala Erika Araka Sandolany Irina Mama Valtina Koda Leoni Angela Io dia ao ihany koa i Mama Valtina Nambiny Tsomakirina Ajasika Patitsi Tsiry Amboaramiel tonga soa daholo Angela Io Tina Rakoto Arzaka Kotre Kamaradin'i Jesosy Rantanila Marie Charline Andolina Suzelle Felana Rakoto tonga soa daholo Selina Verselina Marijo Maevare i Tojo Mikael Falra Heritovo tonga soa daholo tsika rehetrarehetra Man Nico Man zany ny aina maheno soa dia Yama Ajasika Patitsi efa narabaiko teo tonga soa daholo nareo dia ao ihany koa i fahombiazana fitahiana Fity Tifanira Kotomanga tonga soa daholo dia maharetatra amin'ny farany isika tsirairay avy faly be mahita anareo ary na ny fotoana irabananareo fotsiny ary dia efa fotoana lavalava ihany miraba antsika fotsiny efa eo amin'ny 10 minitra latsaka eo satria dia maro nareo miaraka aminay eto ary dia faly zay mahita anareo dia maharetatra amin'ny farany androany tsika hiaraka amin'ny reto ekipa mahafinaritra reto indray androany ny ekipa hiaraka amintsika androany ny anao vavaka fanombohana dia ranabavintsika fahombiazana fitahiana na ranabavy Anitra Clarisy moa ny tena anarany fa fahombiazana fitahiana ny anarana hitanareo dia ny miditra ny torotemo Takamazatra dia Ifity ary nitondra ny tenin'Andriamanitra androany dia ranabavintsika Razana Monika Mariette any Koety dia nitondra ny vavaka ho an'ny firenena ranabavintsika Erika
miaraka amiko eto a izay isorana izy ireo satria izy ireo no miaraka amintsika mantanteraka foana n'izao fandaharana izao. De tahiny tompo ary a isika tsirairay avy ifampahelitsika eto. Halleloia. Za rehefa namalalina tena resy lahatra hoe mbola sambatritsika afaka mihaino tenin'Andriamanitra. Misy olona any ambadimbadika any amin'izao fotoan'izao raha mba fantatrao. Misy olona any a te hampiantso mpanompon'Andriamanitra, te hihaino tenin'Andriamanitra. Ny toerana misy azy io a de any amin'ny toerana tsy azo ampidirana an'izany intsony ny dokotera hoe tsy afaka mandray an'izany intsony ianao fa makaina aloha mety aminao a, io ny namanao androany a, sérum ny namanao androany de machine mitegn manenoneno de oxygène sy ny sisa any anaty hôpitaly any. Misaoran'Andriamanitra nareo ambony fandriana de teo am-pisakafoanana milamina tsara, eo ianao a ry havana no hihaino tenin'Andriamanitra androany ary tia anao Jesosy satria ataony tonga any an-tokantranonao na de efa am'izao andro alina be zao aza de tonga any ny tenin'Andriamanitra mahamangy antsika tsirairay avy. Ka aza avela andalondalo fotsiny ny fotoana ohatr'izao fa aorindrina kely eo a tonga ny fotoana mety sarotra ny ahita tenin'Andriamanitra de maherezy ianao. Tahiny Jesosy a andao ary tsika avy hatrany tonga de hanomboka ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka ranavavy anitra Clarisse avy any Madagasikara. Izy a no miaraka amintsika eto androany fahombiazana fitahiana de tonga de hanomboka ary tsika hivavaka ametraka izao fotoana izao am-pelantan'Andriamanitra. Tahiny Jesosy ary a ranavavy Clarisse a anao ny fitenenana. Tompo pasteur dia tahiny tompo antsika rehetra hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra sy mankasitraka anao izahay satria nomenao an'izao tombon'andro izao. Indray afaka hiantso ny anaranao sy hiaino ary hianatra ny teninao. Ny teninao tompo manambara fa raha hitady ianao amin'ny fonay rehetra sy ny fanahinay rehetra izahay dia hitanao tokoa. Ray masina tsara indrindra. Indreto izahay mitady ianao amin'izao alina izao. Tsy ireo mifonay tompo, mangetahetanao, miandrandra teny avy aminao. Koa mangataka izay ositra vaovao ho an'ny pasteur anay, mangataka ositra vaovao ho andro rehetra izay andray anjara ihany koa. Ny teninao tompo manambara fa ny fisasarana rehetra dia misy valiny avokoa ary tsy miverina foana aminao ny teninao raha tsy efa mahatanteraka ny iraka izay ampanaovinao azy. Koa mangataka aminao izahay, aoka izay rehetra mandre sy mandray maheno ny teninao. Moka ny teninao mba hisy fiantraikany eo amin'ny fiainanay, ny teninao tompo hisy vokatra azo tsy ampahitanana eo amin'ny fiainanay. Ary mangataka aminao ihany koa izay tompo ny fitaovana rehetra izay ampiasainay, ny ordinateur, ny telefona, izay rehetra ampiasainay andrenesana ny teninao tompo, raha koa fa amin'ny raso sarobidinao izany Jesosy. Ary mangataka izay ny rasoanao ihany koa handrakotra ny connexion anay mba tsy hisy ho tapatapaka fa ny rahanao Jesosy dia ampiaro anay, ampiaro izay rehetra momba anay ary ampiaro ny fitaovana anay. Koa mankasitraka anao izahay Ray satria fantatray fa na dia mbola tsy niantso ary izahay dia efa nandray valim-bavaka avy aminao ary averinay aminao nihaja ny tera ny voninahitra mandrakizay amin'ny anara sarobidin'i Jesosy. Amen. Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous faire aujourd'hui le résumé en français du sermon du mercredi 1er décembre 2021 qui nous a été partagé par notre sœur Yam. Le verset que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Éphésiens chapitre 6 verset 14 à 18. Éphésiens chapitre 6 verset 14 à 18. Au nom de Jésus. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Voici les Écritures en italique au nom de Jésus.
les armes spirituelles du chrétien. Donc ce verset, il s'adresse non pas aux chrétiens qui sont tièdes et qui vont juste à l'église le dimanche mais qui ne respectent pas la loi de Dieu, mais ce verset s'adresse pour les chrétiens qui prient dans la vérité et qui respectent la loi de Dieu. Ce verset nous donne les armes qu'on doit avoir quand on traverse des combats. Donc si tu es chrétien, si tu pries mais que tu vis sans aucun problème, ta vie est tout à fait tranquille et que tu traverses aucun combat, il faut que tu te poses des questions. C'est vrai qu'avec Jésus, on trouve la paix, mais il faut toujours qu'un chrétien traverse des combats, puisqu'ici on nous donne les armes. Parce que si un chrétien ne cherche même pas à aller au ciel, le diable, logiquement, n'a pas besoin de bloquer son chemin puisqu'il est déjà perdu. En ce moment, le diable utilise tous les moyens pour nous empêcher d'avancer. C'est pour ça qu'on doit faire attention et c'est pour ça qu'ici, Dieu nous donne nos armes spirituelles pour pouvoir nous battre. Les armes sont spirituelles, pourquoi? Parce que dans le verset 12, on nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, Dieu nous donne des armes qu'on ne voit pas, parce que nos ennemis, on ne les voit pas. Et notre force, c'est Jésus, puisque Jésus, on ne le voit pas. Dans le verset 14, on dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Donc, la vérité, c'est notre ceinture qu'on doit mettre à nos reins. Et ensuite, il dit « Revêtez la cuirasse de la justice. » La cuirasse, c'est fait pour protéger la poitrine, c'est pour protéger le cœur. Toi, protège ton cœur pour qu'il ne se salisse pas. Un jour, il y avait une femme qui se baladait dans la rue avec des beaux vêtements, des vêtements bien propres. Puis ensuite, il y avait une voiture qui a roulé très vite et qui a roulé sur de la boue et qui a éclaboussé la dame et qui a sali les vêtements de la dame. Et donc, les gens avaient remarqué que le conducteur, il était encore là. Et donc, ils ont directement averti la dame. Ils ont dit « Regarde, le conducteur est encore là. Va régler tes comptes avec lui parce que ça se fait pas ce qu'il a fait. Il a sali tes vêtements, il a fait exprès. » Mais elle a dit « Il a déjà sali mes vêtements. Pourquoi je le laisserai en plus salir mon cœur ?» Toi aussi, garde ton cœur pur, comme cette femme l'a fait. Le verset 15 nous dit ensuite « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mets le zèle à tes pieds. » Le zèle, c'est pour que tu puisses avancer spirituellement et pour que tu puisses continuer à travailler pour Dieu. Mets les chaussures vraiment les plus solides et qui durent les plus longtemps. Pasteur, lui, il avait des chaussures à l'époque qu'il appelait des Rodrigues. Et quand il cherchait ses chaussures, il disait « Tu saurais où sont mes Rodrigues ?» Et en fait, ces Rodrigues, ces chaussures, ils sont très imperméables et très solides. Toi aussi, prends tes Rodrigues. Prends tes Rodrigues qui sont bien solides parce que le diable, lui, il veut te faire tomber. Le verset 16 nous dit ensuite « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. » Donc si tu as la foi, tu as un bouclier pour te protéger de toutes les flèches que le diable envoie pour te faire du mal. Aie la foi que Dieu est avec toi. Aie la foi que Dieu ne te laissera pas tomber. Et les flèches du diable ne pourront pas t'atteindre. Ensuite, dans le verset 17, on dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Prends l'épée de l'esprit, reçois la parole de Dieu en toi et tu auras une épée pour te battre contre tes ennemis. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mercredi 1er décembre 2021. Que Dieu vous bénisse. Simisifana yina
Alleloia, sarantsika an'Andriamanitra. Mankasitraka ny ranavavy Clarisy a, fahombiazana fitahiana tamin'ny vavaka matsiro fohy fa mamy a. Mankasitraka anao ty Andriamanitra malify ty a tamin'ny ny asa zay vitanao teto indray androany, fa zava-dehibe any zavatra nataonao ranabavy. De mitomoa fahasoavana de miotaza ny vokatra ny zavatra natolotra ao an'Andriamanitra. Alleloia. De misaotra ny fitikotsika tamin'ny famitinana, fa mino fa zay tsy mahazo teny gasy eto de nahazo tsara ny tiana tenenina tamin'ny omaly ary Andriamanitra ne amaly fity anao koa fety a. De vavaka foana zay mba hanana fotoana foana ianao ahafahanao manao ny asan'Andriamanitra, fa tena ilainay any famitinana amin'ny teny frantsay. Misaotra ny mampionana koa tsika tamin'ny hira, tamin'ny taona 2021 moa reny ireny no natao. Iny ny hirany voalohany indrindra tao anatin'ny album-ny tamin'izany iny nataontsika iny. De tahiny Jesosy ary isika tsirairay avy. Mino efa niraisinao ny toerana, efa naka-toerana tsara ianao satria hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika ankehitriny. Ten'Andriamanitra zay rahantsika amin'ny anabavitsika ie, nahakasika ny fona mihitsy ny iriny ary iny ny irany mampionana tiako indrindra raha zaho mifidy iny tsy le anankiray iny. De hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika izay hoentin'ny anabavitsika razana Monika Mariette avany Koweït izy no hitondratsika ny ten'Andriamanitra androany. De mino finaritra ary aorian'ny toriteniny de verina eto ihany amelabelatra tahaka ny mahazatra. De tahiny tompany itsika tsirairay avy misaotra anareo koa mifankasitrahana rehetra zay ataonareo ny ankizy satria mampahery an'zareo foana ireny rehetrarehetra ireny. Alleloia. Nareo zay manana lecteurna CD mbola mampiasa lecteurna CD de mitenena aminay raha eto andafy nareo de andefasana CD any mampionona ianareo. Alleloia. Isa moa izy teo andefasana CD any mampionona nareo raha mila, raha mbola manana lecteurna CD nareo fa zao moa ohatra efa vitsy ny ordinateur misy lecteurna CD de andefasana nareo raha mila. Amizay le amin'ny YouTube reny mantsy ndraindray efa ratsiratsy le sary azonareo, fa ohatran'ny nijerentsika teo reny zao de mbola tena reny mihitsy mbola sary ao anaty andefasana ohatra zao nareo CD mampionona tamin'ny 2009 reny natao. Ary anisan'ny mba nampiavaka ny CD any moa de ny CD any nilaza ny namidy vitsy lavitra noho ny nomena fotsiny satria zay mihitsy ny vatanjonay rehefa nanomboka nanao asan'Andriamanitra. De zao ny asan'Andriamanitra, ny azahoanao ny ahafahana manao asan'Andriamanitra ao ambadiky ireny misy zavatra lany. Ao anatin'ny fahazahoanao fahalalany ireny nisy zavatra lany tao. Ary ny tena marina tsy hoe nahazo maimaim-poana tsika fa nisy zavatra ezaka nataontsika tao. Fa nefa kosa ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra no nahazoantsika an'ireny de tsy mahafaty antoka ny mizara maimaim-poana. Andefasana nareo raha mila, andefasa MP amiko zay mila. Ny frais an'ny poste fotsiny ny alohan'ireo fa tsy vidinareo vola akory, mbola manana ny mampionona ty ny VCD. Alleloia. Ny album zay navoakany tamin'ny 2009 de hotahiny tompany etsika rehetrarehetra de mahereza anaty MP nareo miteny fa raha vao eto de manjary tsy tadidiko daholo zay nanao commentaire fa mandefasa MP amiko de alefanay izany. Alleloia. Avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana azo nanao andreny ka araka ny teniko taminareo ny maromaro ihany CD navoaka fa ohatrany tsy ampy firy ny hoe namidy tamin'ireny fa ny ankabetsahan'ireny olona paherezina ao anaty any am-piangonana na any an-trano misy olana
dia tsy avela mody maina fa mena CD sy mena dépliant. Mena dépliant nareo a dia mena CD nareo a ny frais fotsiny mba alohany loha satria efa mba homena fotsiny nareo a dia alefatsika le izy zay a mandefa MP aty amiko izay mila iny tompona dia ataonareo souvenir fotsiny ary zay ary a hitravatra ary tsika amin'ny ten'Andriamanitra e raha tsika amin'ny anabavitsika Monique Mariette dia iny clip iny a clip mampiony iny dia tao atokantraminay iny natao tao atokantraminay souvenir be iny tomobile hitanareo teo iny fa entina manao asan'Andriamanitra iny a nadasantsy be zay izy iny fa rehefa any amin'ny lalana sarotra anaovana asan'Andriamanitra dia mba entiny izy iny a dia hitoriana teny hitsangatsanganana eny amboniny eny ampiasaintsika ao an'Andriamanitra ny izay atsika rehetrarehetra soa meva efa nahazo a mbola tsy kika dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ndao tonga dia hiditsika amin'ny ten'Andriamanitra fa izay mbola tsy tarabaiko aloha kataka soa meva Antoandry koa mila alefaso ny adresy dia alefa i Suzelle efa nahazo a dia Marijo alefaso ny adresy a dia Angela alefaso anesinina tahiny Jesosy daholo ary a tsiry amboara-mielona izay mbola tsy narabaiko teo Eliana efa narabaiko ve amo iainaka mbola tsy nandefasana CD dia tahiny Jesosy ary tsika rehetra nantenaina Nicole androany vo hitako teto a dia mirabanao manokana tonga soa nantenaina Nicole dia faly izay mandray anao eto a dia tahiny Jesosy ndao ary a mino avy efa vonimbonina a ndao ary tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tahiny tompo a ranabavy a Monique anao fitenenana tahiny tompo pastera tahiny tompo atsika rehetrarehetra dia mbola aiziko fahasovana ho azy avy malala ny izaha ny ten'Andriamanitra eto aneo dia ny ten'Andriamanitra zavakintsika hitantsika amin'ny Deutéronomie toko 7:27 farany amin'ny andiny 10 Deutéronomie 7:9-10 mivaky toy izao manarina Jesosy koa aoko ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky izy mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby ary mamaly miharihary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy tsy hitaredretra izy amin'izay mandrafy azy fa hamaly miharihary amen ny soramandry milaza hoe ny amin'ny handringanana ny Kananita zany raha havana hoe Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy fantatratsika ry havana fa raha tsy manana fitiavana Andriamanitra atsika tsy afaka iray aminy mila manana fitiavana Andriamanitra atsika ary mila pirofona isan'andro hoe fa tena tia azy tokoa ianao tena tiana tokoa izy mila pirofontsika aminy izany tsy hoe tenenina vava fotsiny hoe tiako na Andriamanitra tiako anao nefa na ny sitrapona zany tsy tandremantsika na ny zavatra zay raharany atsika zany tsy atao tsy tandremantsika dia ahoana ny hafahantsika fa hilaza hoe fa tena tiantsika tokoa izy mila pirofontsika isan'andro mila tandremantsika ry havana ny zavatra zay rahany atsika tandremany ny didiny ny fitsipika rehetra izay rahany atsika tandremany zany ny hafahantsika fa mampirofo ny fitiavantsika azy ny fitandremantsika ny didiny ary tompo amin'ny fona izy fa aza tompony amin'ny sainy ary atsika koa mila manana faharetana amin'ny zavatra rehetra satria indraindray atsika rehefa mangataka vavaka atsika indraindray koa tsy tonga amin'ny fotoana zay ilantsika le izy vavaka dia lasa atsika mandeha mitady vahaolana an-tanafa sady manometsy ny Andriamanitra hoe tsy mamaly vavaka milaza hoe tsy mamaly vavaka Andriamanitra za koa tia nondany hoe indraindray koa anao ny namako
tsy mbola vitanao zany ny zavatra zay nirahany anao e. Ny ten'Andriamanitra ny milaza hoe ny fahotantsika ne ny hevitry mampisaraka atsika amin'Andriamantsika io e. Ndrendray koa tsy mbola vitanao zany ny zavatra zay nirahany anao, zay zay nilazainy tandremanao. Ataova malao tandremo malao, ataova malao ny sitrapony, tandremo ny didiny sy ny fitsipiny rehetra dia hitanao fa azo valimbavaka anao. Zany mahatonga atsika tsy mahatoky Andriamanitra. Ndraindray atsika tsy mbola miala amin'ny fahotana mihitsy, mbola manota fô mivavaka sady manota. Mila miala tanteraka atsika hiavana miala amin'ny fahotana. Atoloran'Andriamanitra ny fonay io. Zany mahatonga atsika lasa mandeha mitady vahaolana amin'ny ry Dadarabe agny ny ahitantsika hoe vahaolana malakilaky nefa diso lalana na namako. Rehefa Andriamanitra ny manome io valimbavaka io mahafa-po anay io fa atsika mila manana faharetana. Ndrendray koa tsy tonga amin'ny fotoana zay amin'ny fotoana ilana ho azy ilay izy fa tadidia fa Andriamanitra tsy mamitondra zavatra zay tsy zakantsika. Tadidia fa Andriamanitra ny manana lalana zay hoverina atsika. Tokony hanana faharetana atsika. Ary na koa nisy zavatra zay nambelanao eo anatrena ampilantagnan'Andriamanitra tokony hanana finoanana fa tsy maintsy ho azonay iny. Fa atsika tokony manana matoky ary tokony hanana faharetana amin'ny zavatra rehetra. Tsy haiko anao tonga eto hoe asa ino ny olana anao, hoe asa olana arabola na koa hoe enjen'olo anao noho ny fahamarina. Mahireza anao ankino amin'Andriamanitra. Ataova fotsiny ny sitrapon'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy tarejetra hitondra vahaolana amin'ny fiainanay io. Andriamanitra riavana tsy mitarejetra fa ataova foana ny sitrapony fa hitanany hitondra ny Andriamanitra ny fiainanay io. Dia ndahony antsika izaho ten'Andriamanitra atao amin'ny Hébreu 10:35. Hébreu 10:35. Mivakitoza amin'anarana Jesosy. Hébreu 10:35. Amin'anarana Jesosy. Koa aza manariny fahasahianareo izay misy valo lehibe fa tokony hanana faharetana ianareo raha hahazo anareo izay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitarejetra, ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Fa raha mihembotro izy dia tsy sitraky ny fanaiko. Fa isika tsy mba naman'izay mihembotro ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amen. Iny ho izy ten'Andriamanitra riavana. Tokony hanana faharetana atsika. Tokony hanana faharetana atsika amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny valimbavaka zany, na amin'ny fandraisantsika atsika miandry Jesosy. Tokony hanana faharetana atsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ary ataova ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa vitanany sitrapon'Andriamanitra dia hitanteran'Andriamanitra aminao any teny fikasana izay tanteran'Andriamanitra aminao any teny fikasany aminao. Atsika jiaby reto samby efa nanaovan'ny Andriamanitra teny fikasana avokoa dia hitanterahany aminao any izany rehefa vitanany ny sitrapon'Andriamanitra. Dia maharetatra ny farany, aza mihemotro zany. Ary anao riavana rehefa mivavaka, aza mbo miverin-dalana zany fa mirosoa bebe kokoa. Fa raha miverin-dalana anao, perte anao. Perte atsika raha miverin-dalana satria amin'izao fotoana zao fantatratsika fa efa fotoana
ankaiky favian'i Jesosy. Raha amin'izao fotoana zao antsika miembotro, miverin-dala, dia na hoe perte totale ianao. Ary iny ekena fa tsy mora ny miandry zany. Maro ny zavatra miseho, maro ny zavatra izay mandalo eo amin'ny fiainanao nefa tadidi fa Andriamanitra tsy manambela anareo zany. Tsy manambela anao izy ary tsy mamitondra zavatra izay tsy zakantsika izy. Dia aza miembotro ianao, mirosoa bebe kokoa amin'ny fanompoan'Andriamanitra. Manana fitiavana Andriamanitra, ataovany sitrapony. Dia manana faharetina atsika. Andraso fo fa tsy ela Jesosy avy, tsy ela, tsy taredretra izy. Dia mino ary havana fa misy zavatra azonao niraisina amin'ny tenin'Andriamanitra izay niendriko teto niany. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra, misaotra antsika jiaby niaino. Voninahitra ho an'Andriamanitra iray ihany. Amen. Alléluia. Misaotra betsaka ranabavy. Amoa ny teny taminao anke hoe tsara ho an'ny toriteny zafady. Dia ny ankizy koa ireo miteny hoe tsara ny toriteny a. Dia mankasitraka ny ranabavintsika Monique Mariette tsika tamin'ny nombahan'ny tanan'Andriamanitra azy. Nanokana ny fotoana anaovany asan'Andriamanitra. Dia Andriamanitra anie hamaly fity anao a. Dia Andriamanitra anie hikarakara anao hatrany a. Dia Andriamanitra anie hamaly fity tamin'izay vitanao. Afantareo fa tsy mora ny manao an'ireny toriteny ireny a. Ny fotoana lany a, ny fitadiavana, fotoana anaovana an'ireny a, dia tsy mora ireny. Nefa na tsy mora dia nataonareo ihany. Ka izay misaotra anareo ary tsodrano anareo a. Ho ampiakarin'Andriamanitra amin'ny toerana ambony, asan'Andriamanitra ianareo ary ho ataony solovavany foana. Raha mbola vonona foana nareo a, dia Andriamanitra mihitsy ny hanome anareo ny teny a, ka mendrika ho solovavan'Andriamanitra ianareo. Mahireza hatrany amin'ny asan'Andriamanitra ranabavy Monika, dia Andriamanitra hamaly fity. Alleluia. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa mankasitraka anazy fa mampahiran'ny zareo ny inona izy ity, mampahiran'ny zareo a ny fandarana izay ny fankasitrahana izay ataonareo. Dia misaotra indrindra dia tahian Jesosy avokoa isika tsirairay avy. Mino fa maheno anahy tsara ihany nareo amin'izao fotoana izao a. Ny connexion antsika moa miverina amin'ny launiny raha ny tokony izy dia rapitso, satria rapitso ny tonga ny ekipan'ny Orange manao dépannage ety an-tranonay a, satria dia tapaka tanteraka mihitsy ny connexion. Ato an-trano zany zay zao tsisy connexion ilay ohatran'ny mahazatra, fa dia isaoran'Andriamanitra moa fananana an'ity connexion anankiray ahafahantsika mbola mihaino ity androany. Zava-dehibe zany a. Dia Andriamanitra ny misaorantsika anatin'izany. Exodosy. Exodosy a, toko fito izy teo a. Azafady, Deutéronomie. Deutéronomie toko fafito. Azafady fa tsy Exodosy. Deutéronomie toko fafito no jerentsika androany. Za moa ry havana somary tapatapaka ny avy aty amin'ny paty a. Rehefa mahita tsara nareo dia izay ny zava-dehibe. Alleluia. Deutéronomie misaotra betsaka fa tsy Exodosy. Toko fafito andininy fahasivy sy fahafolo. Ny soramandry dia ny amin'ny andringanana ny Kananita. Ny amin'ny andringanana ny Kananita. Fa ahoana ary no aringana ny Kananita? Ny Kananita dia ho aringana satria taranaka voaozina. Tsara fantatrao fa ny Kananita dia taranaka lehilahy atao hoe Kanana. Ary zany Kanana zany dia olona efa taloha be mihitsiny, satria zanaky Hama. Tsy Hama eto amintsika, tsy i Hama, fa
fa zanaky hama izay tsy iza fa azy zanaka faralahany Noa. Nanana rahalahy atao hoe Semasy Jafety izy, de ama no dadany Kanana ka nanao tsinety i ama, tsy amany Koety fa i amany amin'ny Genesis, satria nisy fotoana raha jerentsika ny tantarany amin'ny Genesis 1:7, Genesis 1:7 de vakitsika ny andininy manomboka amin'ny andininy 20, entsika hijerena ohatsy hoe fa maninona ary no aringany Kanana, fa i Kanana de voavozona nozon'ny dadabeany izay tsy iza fa Noa. Vakitsika igny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis 7 andininy 20. Ny soramanitra de nataony izy telo mirahalahy zanaky Noa sy ny teny namina indrainy azy avy. Ary zanaky lahy Noa izay nivoaka tamin'ny samby fiara de Sema sy Hama ary Jafeta. Tsy faralahy Hama fa lahy Evo azafady. Ary Hama no rain'ny Kanana. Ireo telo lahy ireo zanaky Noa ary avy tamin'ireo nielezan'ny olona tambonin'ny tany rehetra. Ary raha vao tonga mpiasa tany Noa de nanao tanim-boloboka. Ary nisy olona tamin'ny divay izy teo no nanomboka nisy divay voalohany, teo no nanomboka nisy olona mamy voalohany teo amin'ny fiainana teo amin'izao tontolo izao. Satria namboly voaloboky Noa de nipotseriny ny voaloboka de navita ranony izy, navita ranom-boloboka de mety najanony kely teo le izy ny fermenteny teo le izy de nivadika alcool de nivadika mamika tsika rehefa miresaka ranom-boloboka tsika amin'ny sabata zao tsika rehefa nasan'ny tompo raha izy atao amin'ny groupe zay maresy de fataro fa tsy divay misy alcool, tsy mety zany reny any am-piangonana reny hoe divay misy alcool, satria ny toka ny tena hoe divay de mampitabataba, fa teo ny nisy ny divay mahamamy voalohany de nisy olona tamin'le divay nataony izy tsy mahafantatra. Ohatra olona nahita sakay de nitody sakay de izy ihany no mahay an'le sakay. Fa teto i Noa izy ihany nanao an'le divay de izy de mamo izy. Jiza moa nahita zay mamo. Tsika angamba efa samy nandalo an'izany hoe mamo voalohany zany daholo. Ohatra ny ao an'avy nareo taminareo zay mbola mpisotro taloha ka mamo voalohany zany, zavatra tsy fahita mihitsy zany. Tadidiko ny fotoana nahamamo ao voalohany zany, fa tena tsy tompon'ny tenanao ianao, tsy tompon'ny tenanao ary tsisy ny atadidinao zavatra niseho teo amin'ny fiainanao. Tantarain'ny olona sisa de verinofin'ny olona amin'ny mandainga, fa mamo Noa. Ary rehefa mamo izy de nanary lamba de nitanjaka tao anatin'ny lahiany, tanjaka tao zany Noa. Mafy loatra ny herin'ilay divay. Tsika tsy misotro toaka, tsika to mamy be hoy Sandola. Tadidiny Marie-Jo azy tamin'izy mamo. Za mamy be tany amin'ny excursion ny fianarana tamin'izay ny mamy voalohany, fa tena tantara. Fa i Noa koa teto tantara satria nanary lamba izy de nitanjaka tao anatin'ny lahiany tao, de nitanjaka de raha zavatra tsy fanao isan'andro, tsy tompon'ny tenany. Ary rehefa nitanjaka tao izy de hitany ama le izy. Jerena ohatry hoe hoay mitanjaka dada, nefa eritreretinao fa samy lehilahy reo tanjaka izy. Sy izay la meme be. Sahasaha be sady be resaka. Fa itody zany rehefa mamy tena mety tena alina ny andro satria izao ary ianao tsy manina. Be resaka, mbola be resaka noho izao zany tojo rehefa mamy. Rehefa manao ranomasy toaka. Misy namako zay mpanao ranomasy toaka izy rehefa mamy.
tady ity ny zavatra vetarata manina indray ianao tady ty zavatra tandritany de mitomany vehivavy niaraka tamin'ny taloha de iny tady de mitomany eny iry zay mamo soa me avao ny kikikiko be ampime fa hainao anana ary lamba ry havana ary hitany ama rainy kanana fitanjahany rainy de nambara tamin'ny rahalaany ro lahy teo ivelany ory zalafina reo mitanjaky dada ohatrany hoe am'izao fotoana zany mbola efa misy Facebook de hitanao mitanjaka misy fitanjahany dada de alainao sary na alainao video de partagenao ohatr'izany le zavatra teo raha am'izao fotoana zao zany de zay ny zavatra nisy nalaina iny de navoaka tamin'ny Facebook de hitan'ny olona rehetrarehetra hitan'ny rahalahiny rehetrarehetra azonao no amin'ny tsy nanapo de niteneniny tamin'ny rahalahiny hoe hitako izy izy dada nambarany tamin'ny rahany hitako dada tena tanjaky dada hitako avinareo raha hijery tena tonga de nandray andraikitra isema sy jafeta de nalainy izy ireo ny lamba ka nentin' izy mralahy teo atsoriny de nanao dimy anotra izy tsy nijeriny dadany mitanjaka izy fa niembotra zany dimy anotra zany nanao dimy anotra izy de nitakona ny fitanjahany rainy raha misy rahalahinao anabavinao ray aman-dreninao sy ny sisa aza mijery ny fitanjahany ianao fa takony ohatrany tsy teo mba tsy hitan'ny hafa zany de nareo raha nabavy izay mijery an'izao fandaharana zao na rahalahy de fataro ankehitriny ianareo mandeha vakansa reo tsika rehetra mandeha vakansa ataony zay zao mandeha vakansa fa ianareo manapotra sary miboridandrina reo saromy am'izay reo manomboka androany fa tsy sitrapon'Andriamanitra ireny misy rainao misy reninao misy anadahanao misy olopadinao mahitanao de i maillot kely 2 pièces iny anaovanao de faly ery ianao folo pointe indray aloha androany fa ny olona zao ny fijerena ny fitanjahan'ny hafa tsy andraisanao andraikitra de mitondra ozina satria teto nahity ama de niteneniny tamin'ny rahalahiny ny zavatra tokony nataony vao nahita teo de tsy nijery da tonga de nalaina ny lamba de nitakona ny dada nadalan'ny olona mezana fa na niafa tafindamby zay mihitsy io teneniny izany tenan'izay eo mary zao zay to tafindamby raha misy rahalahinao anabavinao manao ny tsy mety tsy partagenao ny zavatra tsy mety ataony te takony atsoa izy te takony alleloia zany ry havana ny sitrapon'Andriamanitra de nitakonana izy takonana nandrakitra ny fitanjahany rainy ary ny tavany tsy nanatrika ka de tsy hitan'ny fitanjahany rainy izy roalahy kosa nefa nahaino an'izany de nitapena ny masiny de nanao dimy anotra de nisaromany lamba ny rainy satria tsy mety ny hijerena ny fitanjahany ray aman-dreny tsy mety ny fampijery fitanjahany de nahatsiaro no ary efa afaka ny amamony de nahafantatra izay efa nataon'ny zanany farala taminy iama zany de hoy izy ho voaozina ne kanana tsy ama ny voaozina fa hikanana nefa tsy kanana no mijery ny fitanjahany fa ny dadany ny eloky ny ray aman-drenitsika tany aloha tany dia ny ozina avy tam'izany de mianjery aty amin'ny taranantsika aty amin'ny taranany aty ary gaga zao ianao misy ozina ny fiainanao tsy mety misokatra ny fiainanao jerenina reo menakavy maty tanora daholo ny lehilahy ary ny vehivavy tsisy makavady daholo ohatra ozina zany ozina avy tany ambony tany zany tany amin'ny ray aman-dreny tany aloha tany maty vady tanora daholo ny vehivavy ozina avy tany ambony tany zany
nanao ny tsinety ama mitadany kanana de kanana ny vozony voaozina re kanana ho tena andevony ralàny izy ary kozy izy isorina nety jehovandriamanitra semo ary eoka kanana ho andevony ataon'andriamanitra malalaka nety jafeta ary eoka onina ao anday any sema izy ka oka kanana ho andevony zany inona zany voaoziny kanana zay zanaky ama ravany ary tao anatin'ny ravakitsika le Deutéronomie teo toko fafito de zay ny teny nanao hoe ny amin'ny andringanana ny kananita andiny fasivy aoka ho fantatrareo fa Jehovandriamanitra reo ny Andriamanitra de Andriamanitra matoky izay mitandrina fanekena sy famindrapo am'izay ty azy sy mitandrina didiny hatramin'ny taranak'arivo mandiby ary mamaly miariary zay mandrafy aminy amin'ny fandringanana izy tsy taredretra izy am'izay mandrafy azy fa mahaly azy miariary kotandre amin'ny lalana sy ny didy ary ny fitsipika zay nydidiko anao an'io ka arao izy ry havana ity teny ty a de hoan'ny faminaninany amin'ny andringanana ny kananita araka ny teniko taminao teo hoe ny kananita de ny baby ozina de voaozina isika rehetrarehetra eto zany zao ozina karazana ozina zany tenendralatoro zany na rehefa misy zavatra hitanareo hoe reto zavatra eto miverimberina na io aretina hoe aretina manaranak'io oziny reny fa izany zavatra zany a de tokony eo aminao zany raha mbola nisy eo aminao no manomboka za zao tena teneniko anao fa manomboka eo aminay mivady reo zanak'ireo tsisy ozina zany tsondro ianaran' Jesosy ho tanteraka aminao koa ane zany satria maninona satria ianao de olona anzao ejentsika hoana ny atonga antsika tsy voaozina tsony ny atonga ny olona tsy anjoy any aminy tsony ny ozina de zao fotsiny andoka ejeritsika ny Hébreu andao apokalypsia sa malakia toko faharoa ny malakia toko faharoa evakitsika andiny voalohany ary ankehitriny mpisonona nysoramana de ny tsy fahamarinana mpisonona sy ny namarin'Andriamanitra azy ary ankehitriny mpisonona de zao aminareo zao ny didy zao de ho aminareo zao didy zao raha tsy hainy na handatsaka-po ka ame voninahitra ny anaraka nareo ho Jehova tompo maro de alefako amely anareo ny ozina ka hozoniko ny tsodrano ataonareo eny efa voaoziko sahady zany satria tsy nandatsaka-po ianareo indro asiko mafy siko teny mafy ny voafafinareo ary voafahazako taindro roa ny tavanareo de taindro roa avy amin'ny andro firavoravona ary hailika miaraka amin'ny anareo de fantatrareo fa mampitondra izany dijano aminareo a mba aretan'ny fanekeko amin'ny levy ho Jehova tompony maro ny nahatonga ny olona voaozina de tsy mihaino sady tsy mahadatsaka-po ny tenin'Andriamanitra hoy zany baby Monika teo hoe topoy amin'ny fo izy Andriamanitra fa tsy aza tompona amin'ny saina ary marina zany ny zavatra rehetra ataontsika an'Andriamanitra de ataontsika amin'ny fo ataontsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ao Baiboly misy olona mandeha amin'ny saina manompo an'Andriamanitra de misy mandeha amin'ny fo anisany nandeha tamin'ny fo zany Joba zany tarihana fitiavana an'Andriamanitra any ka navita ny teny mihitsy hoe nahamono azy izy de mbola toky azy ihany atao Baiboly tao betsaka ny olona nandeha tamin'ny saina nanompo an'Andriamanitra hoe Jodasy ny voalohany amin'izany anisany zay tsaina zanak'Andriamanitra ekeko
ho mpampianatro akikoraboko fa mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompony izy io tafety anao ry Jodasy takan'le zanaka tany nampiasa ny saina miarina ny dady reto tokony anana amin'io tsy petrapetraka alaiko ny anjara fananako de lasa ny sainany nampiasainy fa le zazany janona ny fony no ny aza eto amin'ny dada ataoko zay hafaly any dada de asaiko ny asany asaiko ny taniny aleloia ry afako malalako isika nandefasan'Andriamanitra ny Jesosy mba haninona mba ho afaka ny ozana ny akarany Jesosy nentin'ny Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny ozana izay ndraisitsika tamin'ny alalany nataony amo dada raintsika tany aloha tany anatonga antsika tsokanana ho aringana tsony raha nandray an' Jesosy ianao teo sy mpamonjy ny fiainanao raisinao ampo ny tenin'Andriamanitra Jesosy nge ka teny tonga nofo tenin'Andriamanitra nge Jesosy noseho nofo aleloia avy aloha latsaka ao amponao Jesosy ry amana raha tena aloha latsaka ao amponao de omeo voninahitra Andriamanitra de tsy voahozany tsika tsy voahozany zany tsony aza matahotra ny amin'ny teny faminaniana ho amin'ny kananita ianao fa ianao tsy kanana satria ianao ny soron'Andriamanitra tsika olona afaka tsika tsy olom-boahozany zany ny olom-boahozany zany tsy miakatra ny an-danitra isika nandray an' Jesosy halleloia nandray an' Jesosy tsika teo sy mpamonjy ny fiainatsika ary rehefa fanatrehan'Andriamanitra rehefa miara mandeha amin'Andriamanitra raisinao Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra miara-miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra ianao Apokalipsy 12:20 Apokalipsy 12:20 andininy 7 manao hoe aminaran'i Jesosy ary tsy hisy ozona intsony ary seza fiandrian'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy ary ny mpanompony dia manompo azy ahitany tavany ary ny anarany ho eo amin'ny andriny ary tsisy alina intsony ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro ny fahazavan'ny masoandro izy fa ny tompoandriamanitra nanazava azy ary anjaka mandrak'izay izy tsy hisy ozona intsony ao an-danitra aloha tsy hisy ozona intsony fa eto tany de za tena miteny anao fa apahany kely apahany vitsy amin'ny olona miaina eto tany ny tsy miaina anaty ozona apahany de zay olona nanokatra ny fony napiditra ny fanatrehan'Andriamanitra napiditra an' Jesosy teo amin'ny fiainany any an-danitra any tsy misy ozona intsony satria maninona ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy zany maninona miara-mandeha miara-miaina miara-mitoetra amin'ny seza fiandrianana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miara-mandeha amin'izy ianao io iza nao amponao ao iza nao mpandrosoanao tokantranonao ary tsy teo voahoziny ianao esory zay tsy an'Andriamanitra rehetra ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsy mitoetratoetra fotsiny anatin'ny tranon'olona zany anatin'ny tokantranonao anatin'ny fonao raha mbola misy zavatra tsy anazy io zay tsy manam-pahamasina de tsy ahitan'Andriamanitra nefa eto nge ravana ka tena Apokalipsy 22 io tena milaza ny ten'Andriamanitra fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary ny mpanompony de manompo azy ary ahitany tavany fa tsy manam-pahamasina antsika tsy ahitan'Andriamanitra miala mihitsiny izy fa raha manam-pahamasina antsika raha mitoetra amintsika de io anjely manompo anao io ny mpanompony amony nanompo anao anjely nge manompo anao io nanina zao tsy tarany businao androany misy anjely tany ny teny tamin'ny sofera taratara kely anao milamilamy kely fa mbola misy zanako taratara vo mifoa lamina nge ny tontolo andronao raha nisy anjely ny asa nge teo amin'ny fiainanao
tady dio ry havana fa ny fiainanao tontolo andronao io tantara ngeza be mihitsy ny ao ambadika io raha fa saingy tsy hitatsika manomboka amin'ny famoazana anao misy anjely miasa fanampinanao miomana sy ny sisa tomobilinao tonga de velona fa tsisy ninona milamina eny an-dalana eny lasa mihitsy ianao vo nisy accident na misy tohatoana vo tonga ny embouteillage tonga io ianao tafody soamantsara totokantrano anjely firy ny asa ao anao androany e halleloia anjely firy aitsako avombelona aminao a zahako vavombelo zany vady aman-janako zareo miditra am'ireny magasin reny misy kesy maromaro rehefa tonga am'le milahatra ny olona milahatra be tena maro ny teniko anao ty milahatra be de za fa zatra an'izao zavatra zao vao zahako andeha lahatra ny farany de tsy maintsy misy miteny hoe misy kesy misokatra misokatra ny kesy numéro 1 misokatra ny kesy numéro de to de za mandeha eny vao andeha lahatra de afatafantatra hoe tsy milahatra be zany a misy kesy isokatra to de efa miala eo amin'ny larana be deabe iny a manomboka mandeha de teny fotsiny sisy alola zany foana ny fiainana tsy miandry misy anjely manompo anao io tsy any an-danitra ihany fa eto an-tany rehefa tsy voaozina sika tsy misy ozina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra teo afaka amin'ny ozina ve ianao teo afaka amin'ny fiainam-boaozina io ve ianao vo eo mihitsy mampiona resaka tamina misy olona zay teto tato anatin'ny groupe tato mpiaraka mivavaka aminay isan-kalina fa ela be mihitsy zany de tampotampoka te tsisy resaka tsisy ninoninona tsy hita tsony zao tena de tsy hita sao de niova kanto de tsy hitanao tsony nisy havany resaka taminay vo eo ngatabavaka mety nambavaka de hitako mihitsy hoe malahelo mampiona miresaka aminazy hoe aiza zao ry zareo e tena rehefa délivrer ary nanao délivrance an'izany tsy mora ho anareo zay tao amin'ny groupe mahatadidy an'izany délivrance an'izany olona zany afy ny vokatry ny ozina fa afaka délivrer tanteraka de zao izy niverina any amin'le tany ratsy no talondra misy olona tsy te hiala anaty ozina misy olona tamana anaty fiainana ozina rehefa no hafahany ianao a de tehirizo itoerana misy anao tehirizo za mino misy olona eto mbola miaina anaty fiainana misy ozina ohatra am'izany a miasa ohatry n'inona ianao fa tsisy n'inona voatsanganao na ray de ohatry ny misy sopatra zany foana ohatry ny misy asoparana zany foana ny fiainana ohatry ny misy zavatra tsy misy olona zao a mampiasa taxi brosy izy manao accident tonga de mamono olona de tonga de lany vola de mandoha vola be amin'ny fianakaviana de leo an'iny de manao poulet de chair niakatra indray ny rano fa tonga de nitoriany olona teo an-tanàna satria maimbo ny akoho na ny fomba fanariana izy ary tantara satria amina rivony akoho dibo-drano tao tsy azo nohanina tsy azo atao n'inona mbola sika nitoriany olona ozina zany natao hoe ozina raha tsy fantatrareo zany ny ozina ary ny olona misy ozina tsy tafavoaka amin'ny fiainana zany tsy tafavoaka amin'ny fiainana zany misy olona fantatro zay taloha efa za mivavaka ty ariana ohatr'izao fantatry hoe zany natao hoe fiainana voaozina fa tsy nahita fifaliana zany zany teo amin'ny fiainana efa tsy aty tsony efa nodimandry hatramin'ny kely nahalalako azy mandra-pahafatiny taty ariana vao nandinika hoe jesosy a tena zany atao hoe fiainana voaozina hatramin'ny mbola kely de voailikilika de voaroaka ao an-trano de mipetraka any amin'ny olona zay mandray de miasa ndray de tsy mahavita miasa mihoatra ny firy volana ampiasana fa voaroaka mahita asa de misy eroera kely misy zatra kitihana de simba zay kitihany tanany de tsy hoe ozina ireny de ohatr' zany ny fiainan'ny Kanana satria voaozina ary tsy vita voaozina fa voaringana mihitsy
raha afaka malalako ianao io tsy tokony ohatr' izany tokony iova ny fiainanao io tokony iova ny fiainanao andao iova azonao atao nge miova ary zao ny zavatra teniko anao ny fiainanao io a tokony fiainan'olona misokatra ary mandroso Andriamanitra ny tena zavatra be dia be ao antsika tena mampalahelo mahita ny fiainantsika andalovan'ny tenin'Andriamanitra fotsiny ny teny fikasan'Andriamanitra ao izy le teny teo vakitsika nge le teny vakina teo hoe any amin'ny Deutéronomia teo ile teny manao hoe aoka ho fantatra fa tsy ho Andriamanitrareo ihany no Andriamanitra Alleloia zay aloha tsisy edinevitra nafiry Andriamanitra tenen'ny olona ny Jehovah-Andriamantsika ihany no Andriamanitra ary tsisy ohatran'io ary za miteny hoe manana ianao fahasambarana manompo an'io Andriamanitra tiavo io tiavo fa ny olona taloha ny tsiriritran'io Andriamanitra Jehovah-Andriamanitra ny Israely io saingy tsy apaka anao nini satria an'ny Israely nisy olona nge ravana tao a nivavaka tamin'ny Asera nivavaka tamin'ny Baly fa tsy nahita ninona teo amin'ny fiainany mitsiritritra ny fiainany zanak'Israely nitondran'Andriamanitra ny fiainany teziny sambatrinareo manan'Andriamanitra ohatrany mibetsaka zao ny olona maniratsiran'Andriamanitra fa zavela ho enao zany fa tsara io Andriamanitsika io tsy misy ohatran'io tsy mahita Andriamanitra tsara ohatran'io ianao nanovany fiainanao ohatran'io mbola nahatoy izao atsika tsirairay avy reo io Andriamanitra izay voalaza io manao hoe aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka 1000 mandimby zany mahatonga na miteny teo reo zanak'ireo ravana azona iantoka raha mbola tsy tonga tsy satria amin'ny taranaka 1000 mandimby any ariana any tahin'ny tompo reo tena tahin'ny tompo reo Alleloia tsy miaina anaty ozony zany tapaka teo aminay ny ozony tapaka teo aminay ny ozony satria naninona satria izay nampandrosan'i Jesosy teo amin'ny fiainana izay mivady Jesosy manjaka tao anatin'ny tokantranonay efa tenenainareo foana fa nay ny tokantranonay amasinay na cendrier tsy misy atao tokantranonay raha mivahiny aty aminay a ninona fiainanao any ivelany ato aminay a tsy azo ifohana sigarana eny atokotany aza zany aty aminay a tsy mety tsy hitondrana zava-mahamamo ato fianakaviana mahafantatra an'izany fianakaviana mahafantatra an'izany eo misy fivoriana ka atao aty aminay dia tsy mitondra ny reny satria ato a tsy tokantrano voaozina intsony ary tsy te hiverina amin'ny ozona tokantrano miaina tsara Alleloia miaina tsara ao a tena miaina tsara nge zay ravana malala teneniko anao zany fa maninona ny olona manompo sampy no mirehare ny amin'ny sampiny dahoantsika ny tsirereny amin'ny Andriamanitsika ny Andriamanitsika ny Andriamanitra ary izy io dia Andriamanitra mahatoky ny olana dia zao Andriamanitra mahatoky amin'ny teniny fa le tenin'Andriamanitra tsy miasa eo amin'ny fiainantsika nefa Andriamanitra tena mahatoky rehefa miteny izy dia tanteraka iny zay fa amintsika le izy tsy tanteraka fa maninona satria voalazany tenin'Andriamanitra fa izy mahatoky ary mitandrina ny fanekena sy ny famindram-po ho an'izy ho an'ny olona rehetra ve ho an'izay tia azy Alleloia tiavan'Andriamanitra ianao ny ampiovany io fiainanao io dia ianao tian'Andriamanitra mila mitian'Andriamanitra ianao rehefa tian'Andriamanitra ianao dia misy zavatra mandeha ho azy manaraka an'izay fitiavanao an'Andriamanitra izay mitandrina ny didiny ianao dia izay mba tiany dia ataonao reto misy listan-javatra tian'Andriamanitra
mba ho ataotsika de vao mahita an'ireny ianao todoziny loatra ataoko io hoe satria manino satria tiako ianao Andriamanitra. Halleloia, amen. De tsy miaina anaty ozana tsika zay tsy miaina anaty ozana, tsy taizana aretina tsony. Halleloia, tsy mahantra fa diranovana tsony. Halleloia, men'Andriamanitra ny sahaza fitahina manana ambiampy. Halleloia, amen. Ry afako, hatramin'ny taranaka arivo mandimby io resaka io, ary zay le mampalahelo mihitsy hoe Andriamanitra mahatoky sady mitandrina amin'ny fanekena, fa ny problème misy tenin'Andriamanitra izy te hatoky amin'iny, fa ny olona tsy mahatoky de tsy tanteraka le izy. Anketsika maki ten'Andriamanitra amin'ny Hebreo Hebreo toko fahafolo aloha vakiko voalohany, de aveo maki any amin'ny Tesalonianina. Hebreo toko fahafolo andiny fahatelo amby roapolo, ny ten'Andriamanitra manao hoe ny soramandry amin'ny Hebreo toko fahafolo andiny manomboka amin'ny dimy faha sivy folo de teny fampirisihana sy fananarana ho an'izay mihamalaina ka nila hemotra. Zany te ampahery anao androany, raha ny tao nisy fotoanao na alaindaina ohatra mitady hemotra, aza mihemotra ianao, mampirisika anao ty tenin'Andriamanitra ty androany. Ko am'izany raha lahy, satria manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika ny amin'ny ran'i Jesosy, io le noteneniko anao teo. Lasa miditra ho azy eo fitoerana masina tsika noho ny amin'ny noho ny amin'ny ran'i Jesosy. Mato anao Jesosy, mato anao Jesosy, maty Jesosy hanala ny ozona eo amin'ny fiainanao io. De tokony olona afaka sy olona tahin'Andriamanitra ianao, olona milamina tsara ianao, tsy olona mareforefo lava zany ianao, tsy olona marary lava, menjera lava, ory lava, tsy zany ianao. Noho ny amin'ny ran'i Jesosy raha niraisinao zany. Andiny faharoapolo, amin'ny lalana voatokana ho antsika de lalana vaovao sady velona namaky amin'ny efitra lamba, de ny nofony zany. Halleloia, nofony Jesosy sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra, de oka isika anantona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo madio ho afaka amin'ny fiatretana ratsy sy tena voasasa amin'ny rano madio. Andiny fahatelo amby roapolo, mario amin'ny baibolinao, aoka ho azontsika mafy ny fanekena sy ny fanantenana mba tsy ho ozongozoniny, fa mahatoky ilay fananao teny fikasana. Ary oka isika ifampandinika mpandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Ahoana izay ten'Andriamanitra teo? Aoka ho azontsika mafy ny fanekena mba tsy ozongozonany. Tesalonianina voalohany iverina amin'ny tsika zao andiny fadimy andiny efatra amby roapolo misy teny mahafinaritra be manao hoe mahatoky izay miantso anareo sady isy ihany ny anefany izany. Izy Andriamanitra miantso anao Andriamanitra mba ho anino? Mba ho tahiana sy ho ampamaroana. Halleloia, de izy anefany zany. De zao efa nananao zao ny fahasoavana satria Jesosy efa mato anao. Noho ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy de miditra ianao eo amin'ny fanatrehan'ny olona ho tahian'Andriamanitra fa tsy olona voaozina tahaka ny Kanana intsony. Eo mahatonga anao miteny tany ambony aza matahotra ny amin'ny Kanana ianao, fa ianao io tsy kananita zany intsony ianao ny mason'Andriamanitra. Ny ozona tany aloha tany voafafan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ho anao. Halleloia, ary andaontsika anatina an'Andriamanitra amin'ny fo marina, tsy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo madio ho afaka amin'ny fiatretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Misy ten'Andriamanitra maro nomeny anao teny fikasana, de Andriamanitra mahatoky, fa isika ny tokony mitazona mafy, aza vela iozongozona.
aza vela iozongozona fa ataovy miorina tsara eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra. Anao za te-hampairantsika manao hoe araka ny tenin-drana vavisika teo Hébreu 10 moa izy teo 10:35 hoe aza manara ny fahasahinareo lehibe misy valiny lehibe fa tokony hanana faharetan'ireo mba azahoanareo izay lazainy ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Alleloia. Sika tsy naman'izay miomotra ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho any amin'ny famonjena ny fanahy. Avako aza manara ny fahasahinareo izay misy valiny lehibe manana faharetana mba azahoanareo izay lazainy ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ataovy fotsiny ny sitrapon'Andriamanitra dia manana faharetana fa Andriamanitra mahatoky sy marina ary mitana ny teny nomeny eo Andriamanitra miara-mandeha aminao sy Andriamanitra raisinao isan'andro eo amin'ny fiainanao. Oka tena ho tamana eo amin'ny fiainanao ny fanatrehan'Andriamanitra. Oka tena ho tamana, alleloia, ho tamana eo amin'ny fiainanao ny fanatrehan'Andriamanitra ary afaka maranako. Alleloia. Mino aho fa mbola maheno an-tsana aloha tsy tapatapaka ka andaontsika hiara hiezaka hanao ezaka hahatonga ny fiainantsika hiasan'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy tokony ho haringan'izany ianao satria ianao olona tsy voaozana. Alleloia. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra reo ihany ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindrapo amin'izay ty azy sy hitandrina adiliny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Misaotra sy izay. Alleloia. Fanontaniana zany androany dia izao, tian'Andriamanitra ve ianao? Aza mbola mainka miteny hoe eny a any aloha mbola tsy miteny aloha fa ny an'Andriamanitra tsy teniny azy ny zava-dehibe aminy fa fihetsika. Alleloia. Dia anjaranao mamaly anatiny hoe za ty ve tian'Andriamanitra sa tsy ty e? Misy zavatra roa miteny amintsika isan'andro, Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina dia Losifera amin'ny alalan'ny fanaratsy ireny devoly kely raha rehetrarehetra izany. Dia matetika amintsika misy fanapahan-kevitra tsy maintsy raisitsika foana. Manomboka androany ny fanapahan-kevitra raisinao atao fanapahan-kevitra Andriamanitra. Mety aminao ve ty Andriamanitra? Fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny sitrapon'Andriamanitra atao anay izany. Izay izao androany any am-piasana anay amin'izao alina izao nanomboka tamin'ity hariva ity mandritra ny 3 andro ny mpiara-miasa lasa ny am-pahariva any maninona manao fety be. Rehefa andro mafana dia manao fetina été ry zareo, rehefa ohatr'izao dia fetina hiver miaraka mirimbarimba ay zany fifaliana etoana izay lany natao kafe tsisy mahazo mitondra tômôbila mandeha bus dia etoana ny hôtely satria mety ho mamitampina sy ny sisa. Inona ny alehako any? Za eto manana fifandraisako amin'Andriamanitra isan-kalina ohatr'izao ato tokantranoko miandry any vady aman-janako, sitrapon'Andriamanitra ny tsy hamelako ny vady aman-janako ny famalifaliako an'ireo adidiko sy asan'Andriamanitra any, fanaovako ny asan'Andriamanitra eto atao inoko fety any ry havana. Tsy nisy fifampisintomana akory tao anatin'ny saiko hoe inona re adi-tsaina re andeha fety resahanao avavaka fiambenana hoe teanao fety be any ohatrany teanao tsia mazava vao nitenenina tamin'ny alina inona ny ianao andeha ohatr'izao tsy salazalako na ray segondra tsy andeha tsy andeha za hivavaka sitrapony raiko zany sitrapon'Andriamanitra ny andehanako any za tsy misotro toka za tsy manao alleloia satria za misy fanatrehan'Andriamanitra tsy tiako hiala eto amiko satria voalazan'ilay apokalipsy tenentsika teo eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy misy ozona intsony, tsy misy ozona intsony. Ny baby ozona zao lehilahy zao taloha, ny baby ozona
ozona nraisina tany amin'ny razana be tany aloha tany za taloha ryavana tsaroko ohatrany hoe nieritreritra hoe tena nety ny fiainako fa rehefa mivavaka zao de tadidiko de manao jeritodika de taditadiko hoe ohatrany hoe misy zavatra mafarikely anahako ao anatin'ny ray andro na ao anatin'ny herinandro fa mandalo iny de aveo miverina misy olana de miverina misy tahotra miverina misy fitaitainana zany ny fiainana tsy nahafinaritra ke ny fiainako taloha tsy nahafinaritra fa zao mahafinaritra zao any ivelany any a betsaka ny zavatra mitranga zavatra hitranga za tena teneniko anao fa tsika tsy ho ela de hiditra amin'ny confinement ndray vo izy mivadiny resaka tamin'ny alibata alao avy rehefa hoavy fa tsy maninona de mba ampitomboina ny asan'Andriamanitra io zao de nozao tsara ny connexion anay zao io a zavatra tsy azonay ajanina maninona ny tapaka fotsiny tsisy ampy tsisy tapaka de misy zavatra mitranga any a misy zavatra mitranga ao ivelany ao a misy zavatra mitranga eo am'izao tontolo zao fa antsika mila manokatra maso a zavatra maro ary maro ny zavatra hitranga eo fa ny zavatra mahavariana sy mahatalanjona sy mahafinaritra ravana de zao za tena mahatsapa hoe tena mahafinaritra ny fiainana tsy misy ozona tsy misy ozona ny olona rehefa tsy misy ozona ny fiainana zay mandeha eo mahasoa ny fiainany daholo ekeo androany ryavana hitanao ryavana ataovy ny sitrapon'Andriamanitra tandremo ny didin'Andriamanitra fa mahasoa fanafody ary tena mahafinaritra ny miaina tsy miaina anaty ozona zany be tabe aminareo reny olona mbola tokony tapahana ozana nefa mahita ny resaka fanaovantsika ireny indraindray a de to de fantatra hoe ty olo ty tena tokony tapahana ozona ty olo ty mbola misy ozona ny fiainana mahatonga ny fiainanao io a tsy mahafinaritra de mbola miaina ao anaty ozona iny Andriamanitra nefa tena te hatoky Andriamanitra nefa tena te hitoetra atoky amin'ny teny zay nytenenina Andriamanitra zany tsy te hiteny zavatra ray raha tsy ho tanterahany de le izy tiany ho tanterahana fa ny sakana de isika ihany de voatohana le tenin'Andriamanitra noho ninona no isika tsy mbola tia an'Andriamanitra raha tia an'Andriamanitra to de ho afahan'Andriamanitra na de tahin'Andriamanitra ane anao sy ny ankonanao andao andrositsika fa na inona koa ozona zay niaritra tao amin'ny fiainanao za tena teneniko anao fa mavadika Andriamanitra fitahiny reny alleloia manomboka eo aminao alleloia manomboka eo aminao de miova ny loko manomboka eo aminao de miova ny tranga alleloia satria zao hainao ny tsinjo ny taranako faramandimby hainao ny tsinjo ny fiainanao sy ny tsinjo ny tokantranonao de ny tenin'Andriamanitra zay milatsaka de tonga de tehirizo de tazony dao hivavaka betsaka aminareo te handroso fa tsy te handao ny fiainana eny am'izao tontolo zao nefa raha mbola tsy tapasaraka am'izao tontolo zao ianao de mbola tsy tafiaraka amin'Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra zay mbola tia an'izao tontolo zao e ary zay makala an'izao tontolo zao de tian'Andriamanitra alleloia aza nanana ena maso zako a fakahazo be am'mpiaramiasa amiko de mandrisika mihitsy azy andao rato andeha am'le fety andao moa e ndao na de mody azy any alina tena Andriamanitra mbola tiako lavitra ary na ny patronko miteny andao andeha ry zandry zay tsy apakaka manan-javatra atao manana rendez-vous mahafinaritra be aho ary tsy tiako hisarahana mandrakizay alleloia tianao ny fiainanao hisokatra tiavo Andriamanitra mila any am'izao tontolo zao tsy mahasoa avy an'izao tontolo zao tsy izy fifaliana ny saritsarina fifaliana hitanao eny sariny fotsiny ao am' Jesosy misy fifaliana Andriamanitra manome teny de izy matoky amin'ny teniny fa ianao mila mitaty tsara ny teniny a
teraka aminao ataovy eo anilanao Andriamanitra miraha mandeha amin'Andriamanitra ialao ny ratsy fanao fa Andriamanitra te hitany fiainanao te hanala ny oziny ao amin'ny fiainanao tsy te handringanao tahaka ny Kanadizy fa te hitahanao tahaka ny zanak'Israely tena te hitahanao tahaka ny Efraima ho tahiny tompany isika tsirairay avy ataontsika tery mahafinaritra be te matoky loatra ianao Andriamanitra raha tenen'Andriamanitra teo aminao dia ho tanterahana le teny fikasana rehetra efa henonao ireo tokony tanteraka eo amin'ny fiainanao fa any aminao ny lakile tiavo Andriamanitra andreo mididiny ataovy ny sitrapony ho tanteraka amintsika tsirairay avy zany samy mahery daholo Andriamanitra ombantsika dia misaotra andreo nahatra ny trafarany dia hanao antidity aritsika amin'izao fotoana izao dia afintsika hivavaka mahery iza daholo Halleluia. Matoky hatramin'ny farany sotra Jesosy Andriamanitra mitsaokanao matoky loatra anao tsy andao anao Andriamanitra halleluia matoky loatra tsy andisy fanahy ary tsy andisy fanantenananao izy amin'ireo teny maro zay nomeny anao voinao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andao matoky loatra anao tsy andao Jesosy matoky loatra tsy andisy fanahy tena voinao izany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andao tianao Jesosy matoky amin'ny teniny Andriamanitra zay ny lazainy dia ho tanterahany aminao halleluia mitsaoka anao tsika rehetra tsy andao anao Andriamanitra Sabaku ankehitriny matoky loatra anao tsy andao tianao loatra tsy andao tian'Andriamanitra loatra ianao ka tsy andao anao izy
tsy hamelanao ny atsasatanana izy tiavo izy amen zay natomboka tsy maintsy vitainao katsapako ankehitry tinao loatra tsy andao ainao tinao loatra hawe tinao loatra ao Jesosy Katsapaku ankehitry tinao loatra tsy andao Malatsika vavaka zany toriteny zany malatsika vavaka koa zany izy zany isika rehetrarehetra samy teny hoe Andriamanitra tena fantatry fa tsy andao ahy ianao ary fantatry fa omba ahy ianao ataovy ny anjaranao androany dia zao ny atonga ny tenin'Andriamanitra tsy hozongozona eo amin'ny fiainanao fa hitoetra tsara halleloia tiavo Andriamanitra fa ho hitanao ny zavatra azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao io ho hitanao zany mianara mity an'Andriamanitra ianao manomboka androany miara mandeha amin'Andriamanitra amin'ny fonao fa tsy amin'ny sainao ho le tenin'Andriamanitra ho tahiny Jesosy any antsika tsirairay avy hivavaka ho anao manokana androany raha ianao anisan'ny olona resy lahatra fa manomboka androany ianao dia andeha amin'ny fitiavana an'Andriamanitra dia tena teteny aminao hoe ataovy velomo io fiainanao rakotry ny ozony io fiainanao tsy mety mandeha amin'ny laoniny io ataovy velomo io androany fa tsy fakahita amin'io tsony ianao tsy ona aminao tsony io fa mba hahatonga zany ho tanteraka dia zao andao ity an'Andriamanitra andao tena ity an'Andriamanitra amin'ny fotsika sy ny saitsika sy ny fanahytsika zahatra ataonao androany manomboka androany ataovy an'Andriamanitra ny tanjonao ataovy misy an'Andriamanitra ny fiainanao fenoy an'Andriamanitra manana tahotra azy raha mbola misy olona eto ka mbola mandeha mijangajanga mbola tsy tia an'Andriamanitra ianao raha misy olona eto mbola manendrinendry andreny zavamamamo zavamahadomelona tsy tia an'Andriamanitra ianao raha mbola misy eto olona mivavaka amin'ny vola dia vola io foana na dia isolikinao olona na angalaranao ara dia vola tsy tia an'Andriamanitra ianao fantatrao ve fa reny rehetrarehetra ireny raha tia an'Andriamanitra ianao omen'Andriamanitra anao izay iriny ny fonao tsy mila mihazakazaka amin'ireny akory ianao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao tena raiso am-pinoana ny vavaka izay ataontsika eto androany fa vavaka tena anova ny fiainanao ry havana anova ny fiainanao misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity ary makasitraka ny amin'ny fantaterahan'ny fotoana teto androany za Jesosy tena matoky ary resy lahatra fa tsy tonga fotsiny teto zany teny zany fa tena misy ny olona iantefany zany ary za misaotranao satria nanomananao teny fikasana
na ny mananao teny mitondra anay makany amin'ny teny fikasana sy ny fataterahanao Jehovahandriamanitra. Dia tsy haina fiainana kananita, fiainana voaozina intsony izay. Na dia zany aza ny mianganay. Fa hiainana fiainam-pitahiana voatsotra amin'ny Andriamanitray. Halleloia. Dia fiainana feno fankasitrahan'Andriamanitra. Satria fiainana mampandroso an'Andriamanitra. Halleloia. Jehovahandriamanitra indreto izahay samy manaiky eto amin'ity androany ity. Fa manomboka androany dia andeha amin'ny fitiavana anao. Tsy anakalo anao anizanizy. Jehovahandriamanitra tapahako amin'ny anaran'i Jesosy zanako ny ozina amin'ny fiainan'reto olona mpanaraka ny fandaran'ireto. Misy olona eto tena mbola voaozina miaina anaty ozina, fiainana voaozina. Androany amin'ny anaranao Jesosy nanapatapahako an'ireny amin'ny rano mahery. Fa nalatsaka ny ranao an'ireto mpanomponao anay tsirairay avy Jehovahandriamanitra. Ny ran'i Jesosy zanakao. Halleloia. Tapatapahako ny ozina androany. Ny ozin'ny fanompontsampo tany aloha tany. Ny ozina rehetra izay niditra teo amin'ny fiainan'ireto olona reto tamin'ny nalavilan'Andriamanitra, tapahako izany androany. Ny anara maherinao Jesosy Kristy tompon'ny sabata ny anapahako an'izany. Tianoko androany dia hiaina fiainam-pitahiana, hiaina fiainam-pahasoavana, hiainana fiainana itoeran'ny tenin'Andriamanitra, fataterahan'ny tenin'Andriamanitra ny fiainan'ireto mpanomponao reto Jehovahandriamanitra. Misaotra Jesosy misaotra satria fantatro fa ity fotoana reto dia na tsy badianao ny fiainan'ireto olona reto. Dia misy fiainana mitsy mbadika amin'izao fotoana izao. Fiainana voaozina fa mivadika ao fiainam-pitahiana, fiainan'olona tahiana. Halleloia. Misaotra Jehovahandriamanitra. Misaotra ny amin'ny amoram-ponao, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny teninao izay efa nalefanao ary fantatro fa manomboka androany dia higoka. Halleloia. Ireo izay olona mbola tsy niainana izany Andriamanitra ka mivonona ny anarany ny fiainan'ity zao tontolo izao ity dia hanomboka higoka ny fahatsarany izany miaraka aminao. Higoka ny fahatsarany izany fiainana manana anao. Dia misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny connexion izay zava-dehibe taminay mbola nafahanay nanao an'ity fandarana ity androany. Ary mbola vonona izay Jesosy. Na roviana na roviana mbola ame voninahitra anao foana satria tsara ianao. Misaotra ray nisy atokantrano isambatan'olona ikoriana sy fafiany ny raha anao amin'ity androany ity. Andoron'ny ozina rehetrarehetra tsy anakery tsy anapahefana intsony. Fiainam-baovao, fiainam-pahasoavana, fiainam-pitahiana miaraka amin'ny Jehovahandriamanitra ny Israely. Ilay Jehovahandriamanitra tsy misy toa azy ary tsy misy Andriamanitra fa tsy izy. Misaotra ray Halleloia. Dia voly sy Satana dia afaritro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany fa mamoavy zato eny any am-pony tsirairay avy. Eo amin'ny fiainanay tsirairay avy vokatra eo amin'ny fiainanay ny tenin'Andriamanitra ary tsy mihozongozona fa mitoetra tsara. Anaranao Jesosy. Halleloia. Izay tsy voalazako ianao malala ny mahasoa ianao mihoatra lavitra izay mba nirindreto olona reto ianao Jehovahandriamanitra. Misy olona eto miandrandra fanasitranana, misy olona eto miandrandra valim-bavaka, misy olona eto miandrandra fitahiana, misy olona eto miandrandra tokantrano. Ataonao amin'ny tsirairay avy izany. Izay irin'ny fony mihoatra noho izany nataonao Jehovahandriamanitra. Misaotra ray Halleloia. Amen. Hivavakantsika amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ka ampandrosotsika ny anabavitsika Erika Rakika hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo ranabavy Erika. Tain'i Jesosy pasitera dia tain'i Jesosy tika tsirairay avy dia manaraka ny vavaka fiangonana. Ary hivavaka sika ho an'ny firenena sy hanavanantsika. Dia Andriamanitra rainay mbola misaotra sy miverana mankalaza-nao indray izay. Misaotra Jesosy fa mbola nitatanao sy anitra indray mba nahafahanay indray ny fanatrikava aminao, nahafahanay indray ny mametraka amin'ny fiainanay itao filatananao. Mankasitraka tamin'izany teny mamy izay nampitondrainao mpanomponao izany dia tena mampaheranay tokoa Andriamanitra ary mitondra fanasitranana aty anatin'ny fonay lalina tokoa izany teny izany satria teny velona, teny sabatra roa lela ho anay izany teninao izany Jesosy malala.
Misaotra indrindra Jesosy amin'ny falehibe ny fitiavanao anay tsirairay avy. Matoa izay mbola mahainao izany teninao izany dia ny famindraponao anay tsirairay avy satria ny tena hoe teny mampisokatra ny sainay izany mba ahaizanay ity anao bebe kokoa Jesosy malala satria raha milaza fotony izay hoe miaraka aminao mivavaka nefa tsy manam-pitiavana anao amin'ny fonay manontolo, tsy mitandrina ny didinao, tsy mankatoa anao, tsy mankatoa izay lazanao dia mandaintsy izay Andriamanitro fa androany dia mbola milaza ianao fa mila tena hoe fikitra aminao izay, mitia anao amin'ny fonay sy amin'ny sainay manontolo izay Jesosy malala ka misaotra tamin'izany teny izany. Misaotra ihany koa ny fahatanterahany fotoana rehetra Jesosy satria matoa izany teny izany mbola voatory teto dia mbola misy olona tianao vonjena any lavidavitra any izay miaina izao fandaharana izao Jesosy malala ary mbola misy olona tianao afahana ozona izay mbola mamakiparitra any anatin'ny olona tsirairay avy any Jesosy dia androany Jesosy dia efa araka izany tsodrano azonay izany dia ho tapatapahanao tokoa izany ozona mety mbola mamakiparitra amin'ny fiainana izany fa alohan'izany Jesosy malala dia eto izay dia voady eto anatrihanao tena hoe hametraka amin'ny fiainanay ho am-pelatananao tena hifikitra aminao izay akatoa ny teninao mitandrina ny didinao dia amin'ny fahamarinanao ary tena tianao itianao amin'ny fonay manontolo izay Jesosy hamafisinay ny fitiavanay anao, hamafisinay ny fanomponay anao Jesosy malala ary tsy ho voahozongozona izany satria efa vita fatimaty miaraka aminao izay Jesosy efa miaraka aminao ny fonay sy ny sainay Jesosy malala dia raha misy olona mbola hoe misalasala miaraka aminao irosony anao miasanao Jesosy dia tarimy fanay masinao izy ireny ary ataovy mitoetra ho koa izao teny izao izay mitoriana teto izao Jesosy ary ataovy mitoetra te-ponay koa izany Jesosy mba tena hoe tsy mpihaino fotsiny ihany izay fa tena fankatoa ny teninao tena iraikitra ty anatin'ny fonay lala izany teny maninao izany Jesosy dia mankasitraka indrindra Jesosy malala ka hikehitriny izao Jesosy dia hitondram-bavaka indray amin'izany firenena izany eny Jesosy izany firenena izany dia firenena tokony anisan'ny tahina be raha amin'ny firenena rehetra Jesosy malala satria ao ny ahitana enarena maro, ao ny ahitana mpivavaka betsaka indrindra Jesosy nefa ny indrisy Jesosy malala fa mbola miaina amin'ny ozona vahoaka malagasy Jesosy malala ka angatahanay ny rahanao soa Jesosy hidina amin'izany firenena izany tena hoe hanapatapaka ny ozona rehetra, hanapatapaka ny aizina rehetra ao amin'ny firenenay io manindrasa firenenay Jesosy malala fa milanao firenenay mila miery ny tananao hiasa firenenay io Jesosy mba hitodika aminao tanteraka vahoaka malagasy fa tsy hivavaka amin'ny saina fa hivavaka amin'ny fo tokoa ary tena hitianao anopanao tsy variana fotsiny amin'ny hoe valim-bavaka sy fitahiana Jesosy fa tena hoe anopanao amin'ny fo manontolo ary tena hitianao ny vahoaka malagasy dia fandio Jesosy fa maro ny ady ao amin'ny firenena ao ny tsy fandriam-pahalemana, ao ny aretina, ao ny loza maro samihafa isan'andro Jesosy ange dia miaina izany ny vahoaka malagasy fa mba jerefy Jesosy hamindraponao reny any Aponjy reny mba vangivy ihany koa reny marary reny hopitaly reny Jesosy any tsy manan-kohanina dia aza misy ataonao diso anjara Jesosy malala fa ianao mihitsy miany izy reny, ianao mihitsy mitsinjo izy reny, hijery ny tokantrano izy reny tsirairay avy Jesosy dia mangataka eto anatrihanao izay Jesosy malala mitalianao sy amahanao fatorana rehetra amin'izany firenena izany dia mihitsy matoky izay Jesosy fa mivavaka ianao ka ankehitriny izay Jesosy fa andeha atory dia akinay feno eo am-pelatananao indray izao alina izao mba hitondra torimaso mamy sy fahasambaranao tsirairay avy izay mihainao izany teny izany Jesosy ary teny tena hoentinay entinay matory izany teny izany teny mamy izay nentinao izany ka raha izy maray izay Jesosy dia feno fisaliana feno fiadanana satria efa mihaino ny teninao dia amin'ny anaranao no angatanay ny vavavaka izany sotra Jesosy malala aleluia amen. Aleloia. Mamy ange izany vavaka izany raha nabaverika sady mirehatra tsara dia misaotra anao mankasitraka indrindra fa dia Andriamanitra malifity. Misaotra anao rehetra nandray anjara teto. Ny vavaka fanombohana ny trakilarisy famboazana fitahiana ny famitinana fitia ny toriteny mamy sady matsiro sakafo matsiro ranabavy Monique Mariette dia vavaka firenena Erika Raka iny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia misaotra anareo rehetrarehetra ihany koa naharitra ny hatramin'ny fana fa raha tsy tetonareo dia nangigina kely teto izay Andriamanitra malifity anareo raha mbola sy tonga ny amin'ny raha lanitra Jesosy
ka sitrapon'Andriamanitra ka mbola verinaina soamatsara tsika rapitso dia rapitsotsika mbola misy indray ny fandara rapitso ny fandarantsika farany dia amin'ny latsinainy indray tsika vao misy vetivety ny herinandro fa dia tongava indray rapitso afana indray ny fotoanantsika rapitso rapitso amin'ny 7 misy ny fandarana mampionina misy andrata dia amin'ny 9 ora sasany eo za tonga eto indray miaraka aminareo miaraka amin'ny ekipa hafa vaovao indray samita hin'Andriamanitra mbola tsy mandeha ny radio antsika satria tsisy connexion dia mbola tsy mandeha no ny aky radio fa itsika mba afaka ho avy ny fanamboarana rapitso dia mba rapitso arivotsika efa mba mandeha ny radio ho voninahitran'Andriamanitra ndraitrrehetra zany manoroka mamy anareo amin'ny fanoroana masina dia tahiny Jesosy dia rapitsotsika miona mahereza daholo matory tsara atrehanao ampitoniana sy amikery sy voninahitran'Andriamanitra tontolo andro za matahotra miatrika azy rehetrarehetra Andriamanitra andramina ny totoana anao lalana eo anoloanao tahiny Jesosy daholo dia mahereza halleloia amen mahereza daholo